Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous présente Nivavo. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi. Vous présente Nivavo. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit manulcha anao Nivavo. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Manana hevitra ary samy milaza ho manana tohan-kevitra tsara ny malagasy tsirairay avy raha nitrangany anivo ny fiarahamonina no resahana. Isany amin'izany ny lalàna momba ny fanalanjaza. Io hevitra ananan'ny malagasy io no tokony avondrina hiadina amin'ny tsy fandriampahalemana, ny kolikoly, ny fanondranana ntsokosoko ny harem-pirenena sy ny sisa ary tokony ahiaino izany ihany koa ny mpitondra fanjakana. Ny antsipirin'izay ao anatin'ny matoan-datsoratra Gaëtan Andriatsilavo. Fiaramanidina ny Air Mauritius avy atsy amin'ny nosy Maurice no nigadona voalohany teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisan'ny-pirenena Ivato amin'izao fisokafany sisy tany izao. Pandemia isa 710 no tao anatiny ary ahiboka amina hotely misa 770 eto Antananarivo eo ampiandrasana ny valin'ny PCR natao teo ampatongavana. Manome roa amin'ny fitopolo ny fitondram-panjakana malagasy amoahana ireo nama misa telo izay nampidirina ponja vonjomaika voaroaroa mahakasika ny famotsiana omby alatra ny teo anivon'ny sendika ny dokotera veterinera eto Madagasikara. Antsoavy no nataon'izy ireo mba hijereva ny fanjakana akaiky ny toedrarà. Nitondra sora-bavety nanao fihetsiketsehana fanairana ny mpitondra fanjakana Foibe ny mponina ho maintirano noho ny firongatry ny asandalo sy ny fanafiana amin'ny tapetiny. Tatitra diso no azon'ny mpitondra fanjakana ambony izy ireo ary tsy marina ny filazana fa milamina ny faritry melaka. Mangataka ny mpitondra mba hijery fotony ny zava-misy marina ireo mponina. Eo amin'ny maresaka iraisan'ny-pirenena, ny zoma teo no nampitandra ny Joe Biden ry zareo ao Chine taorian'ny fanambarana ataon'ny filoha Amerikanina izay nanamafa vona iaro ny Taiwan ara-tafika ny fireneny raha misy ny fanafihana ataon'ny tafika sinoa. Ary avy hatrany ny antsipiriny mahakasika ireo. Magnatry ny mbola tsara tompoko lasy tompoko vavy tonga sotsika ato agnatin'ny fampalalamba avao ny Kolo TV amin'ity sabotsy fa 17 ny volana oktobra tonga 2020 sy 2020 ity. Hoentsika hanomboana ny fotoana ny fampalalamba avao amin'ity anio ity. Manana hevitra ary samy milaza ho manana tohan-kevitra tsara ny malagasy tsirairay avy raha nitrangany anivo ny fiarahamonina no resahana. Isan'izany ilay lalàna momba ny fanalanjaza. Io hevitra ananan'ny vahoaka malagasy tsirairay avy io no tokony avondrona hiadina amin'ny tsy fandriampahalemana, ny kolikoly, ny fanondrana ntsokosoko ireo harem-pirenena sy ny maro tsy voatanisa ary tokony ahay fampianehany koa ny vahoaka sy ny mpitondra fanjakana. Ndeha arahantsika ary ny matoan-datsoratra Gaëtan Andriatsilavo. Andro vitsy mialohan'ny tena isokafany ny sistany sy ny abakabaky Madagasikara. Maromaro ny zava-mitranga eto amintsika, indrindra ny mahakasika ireo harena-kibon'ny tany. Toa milaza zahady fa raha misokatra ny sistany, betsaka ny ho tafampiritsaka ny tsokosoko any ivelany, izay tsy ho tombontsoa ny vahoaka malagasy sy ny firenena iray manontolo, fa ho an'ireo olombitsy mahita lalana sy mpiraitsy kombakomba amin'izany. Raha izao no mitoy, ho ringana ao anaty fotoana foy ireo harem-pirenena malagasy. Dia ho sanatria, ny ahafahana mamoaka ny tsokosoko ireo harem-pirenena ve no nitakina ny fisokafan'ny sistany hatr'izay, sa ny tadiavana vahaolana amin'ny fampandehanandrara ara-toekarena izay nikatsoka niteraka fahasairanana noho ny Covid-19. Manampy ho fanondranana tsokosoko harem-pirenena io ny firongatry ny tsy fandriampahalemana, saika ho manerana ny nosy. Miverina ho faritra mena ireo faritra efa nahitana filaminana, ka nahafahan'ny mponina ao aminy mivelona. Isan'izany ohatra ny ao Maintirano, Morondava, Antsalova, Tsaratanàna sy ny sisa. Ny olana amin'ireny faritra ireny mazana, araka ny fanady adinana atao, dia toa ireo tompona andraikitra mamita hiraka avy aty amin'ny mpitondra fanjakana ambony indray, no miray tendro amin'ny mpanao ratsy, indrindra ho an'ireo faritra ahitana fitrandrahana. Toa ireo nantenaina anirina indray no nampivandravandra ka hitampoko hitam-pirenena ny fanaovana kolikoly, ny fandikan-dalàna isan-karazany, ny fanaovana tsindry azolena ny madinika, hatramin'ny fakana mivantana na ankolaka izay eo ampelantanan'izy ireo. Nanintona ny sainy maro tamin'ity herinandro ity ihany koa ny mahakasika ilay lalàna
momba ny fanalan-jaza nazava iny ny hevitry ny fiangonana ary tsy miova amin'ny filazana fa famonon'olona fandatsahana ain'olona ny manalazaza na inona endriny na inona antony na aiza na iza manao azy sarobidy ny aina Andriamanitra no nanome ka Andriamanitra no maka ankoatra ny fiangonana samy niezaka naneho ny heviny ny tsirairay avy ary samy mitondra ny toa-kevitra hoenty milaza fa ny azy no marina tranga izay maneho fa manana isika raha hevitra tahaka izany no aseho manana ihany koa nefa isika malagasy raha hevitra mahakasika ny fampandrosoana sy ny ady amin'ny kolikoly ary ny famerenana ny filaminana no resahana ka maninona raha izany no andeha imasoana tokony fanometanana amin'ny ady amin'ny kolikoly ny asan-dahalo ny fanondranana antsokosoko ireo ari-pirenena ny ady amin'ny doro-tanety sy ny maro hafa tsy voatery andasana mpitondra fanjakana zany tsy voatery andry zavatra goavana fa ny fietsika fanao andavanandro no vaina tsikelikely ary miaraka raha ny kolikoly ohatra rehefa tsy manolotra ny olona iray tsy misy vola ao raisy ny ankilany izany hoe efa ady amin'ny kolikoly sahady ny tsy fanomezana vola ny atsy na ny aroa ho tombotsoany tena manokana fiaramanidiny Air Mauritius avy any amin'ny nosy Maurice no ligadina voalohany teny amin'ny serany ampiaramanidiny ny raisam-pireneny Vatoa ho an'ity fisokafany sisy tany izao nanomboka tamin'ity androany ity mpandeha miisa 700 no tao anatin'ny sidina ity ary aioboka amin'ny hotely miisa 700 eto Antananarivo ireo eo ampiandrasana ny valin'ny fitirina PCR natao teo ampahatongavana ny andinidiny zay no entiny onona saina amintsika Nikadona teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Ivato ny sidina voalohany amin'izao fisokafany abakabaka izao indray. Mpandeha avy atsy amin'ny nosy Maurice miisa 700 nentiny fiaramanidina Air Mauritius. Araka ny fahalamina napetraky ny fanjakana, mihiboka avy hatrany izy ireo mandra-pivalin'ny test PCR izay natao teo ampihatongavana ary hotely miisa 700 no nahazo fankatoavana indray azy ireo. Ireo hotely ireo izay azo enjehana araka ny lalàna raha toa ka misy olona tafavoaka alohan'ny fotoana voalaza. Dia azokontsika tenenina hoe milamina tsara ao satria tena mirindra tsara ny fandehaneo na hitanareo eto zao mivoaka ny olona mivoaka tsikelikely izy dia efa avy eo izy zany mandalo eto amin'le farany atao zany alohan'ny alan'ny eto amin'ny aéroport zany dia manontany hoe aiza ny hotely misy azy dia ireo ny efitanareo ny navette rehetrarehetra fa organisé zany hitondra azy hitatitra azy amin'ny hotely izay anaovany an'le confinement araka ny mesure izay napetrakitsika zany par rapport zao ny valiny ny test PCR izay natao tamin'ny teo zany ary ny hotely rehetrarehetra aparan'le hoe nanao manaraka an'le fenitra rehetrarehetra momba an'le protocole sanitaire dia nanao soumis lettre d'engagement daholo ny hotely rehetrarehetra hoe tsy hamoaka an'ireo olona satria raha mamoaka an'ireo izy dia tena azo endrehana ary tena penal mihitsy ny azontsika ny endrehana azy. Misy antota taratasy karazany telo tsy maintsy fenondreo mpandeha tonga ito Madagasikara: ny fiche santé, ny fiche tourisme izay ahafantarana ny dioale, ny faharetany eto amintsika sy ny sisa ahafahana mahazo haingana ihany koa ny antotanisandreo mpisantany ary farany ny fiche police. Amin'izao fisokafany sisy tany izao misy ny tolotra nataony ny fitondram-panjakana sy ireo mpiatseritra voakasika amin'ny fampiroboroboana indray ny fizantany. Tsika zany dia efa napetraka paikavy napetraka tetikady tsika amin'ny teny zao zany dia ny ministère miara-miasa amin'ny office national du tourisme dia efa nanao communication eran'ny mpandrara rehetra mpizahatany any ivelany eran'izao tao izay efa zatra miaraka Madagasikara nametraka rehetra zany ny nameran'ny vaovao an'le hoe fisokafany sisy tany Madagasikara nametraka an'ireo zavatra tokony ho fantatra ireo mpandrara ireo raha mandefa mpizahatany aty izy ary efa mametraka tsika stratégie zany hoe manomboka amin'ny voalohan'ny volana novembre ao dia hanao promotion spéciale mihitsika fin d'année amin'ireo agence de voyage na tour opérateur avy any ivelany rehetra ireo zany hoe hanao catalogue spécial tsika de fin d'année ho distribuer amin'ireo mpandrara rehetra any ivelan'ireo mba azahoana mivarotra amin'ny Madagasikara mandritra ny fety ny faran'ny taona sy ny fety ny krismasy ho avy zao. Efatra amin'ny volana febroary ny tokony hody saingy noho ny fikatonany sisy tany dia 7 volana aty aoriana vao tonga eto an-tanindrazana hoy ity mpandeha iray avy any Maurice. Ny tombo kosa ny saran-dalana ho an'ireo izay ivoaka ny Madagasikara raha ny fanazavana. Nanomboka tamin'ny volana février zay ny andro mbola tsy nisokatra mihitsy
Manahoana ny fahasahiranana nateraka izay fiandrasana zay? Eny atao ihany fahasahiranana aloha zany hoe niezaka nitaditady hanina kely ihany sady niasa ihany zay moa dia manandray volavola kely hoe mandinika tena. Ie, mbola mitety firenena anankitelo aloha. Mandeha Paris dia ao Paris indray mankany Tanzanie dia ao Tanzanie manao visa mandeha Allemagne. Nanahoana ny fikarakarana tota-taratasy sy ny resaka ara-pahasalamana teto an-toerana alohan'ny zofengany? Somary sarosarotra kely ihany fa tsy nampanino. Manahoana ny resaka saran-dalana oharina amin'ny andavanandro zany amin'izao? Tena lafo be aloha tena lafo nefa tsy maintsy mandeha, tsy maintsy safidy dia tsy maintsy mandeha na ampiatsasany. Ny talata ho avy izao no isy fiaramanidina Air Austral ho avy manaraka eto amin'ny seranam-piaramanidina Ivato avy any La Réunion ary sidina indroa isan-kerinandro ho tanterahanyity kompania mpitaterana ity. Itovy amin'izay ihany koa ny any Air Mauritius manomboka ny volana Novambra izao. Androany, ankoatra ny fiaramanidina avy any Maurice, nisy ihany koa ny sidina ny ainga teto Madagasikara ho any amin'ny nosy Maurice sy ny Air France ny azo any Paris. Misokatra iny ny lanitry Madagasikara izay nandrendrain'ireo mpisehatra na ivony fizantany antena araka izany fa dia ho voahaja ireo fepetra ahafahana miatrika ahafahana miaro mety ho fidirany valinaretina Covid-19 fa lafomba vao hafa tanteraka indray kosa izay niteraka resabe teo ivony taozotra serasera sy ny maro hafa tsy tokony ho teraka resabe tahaka ny zava-misy ankehitriny ny fisian'ilay tolo-dalàna narosony solombavambahoaka Masgola Mali momba ny fahafahana manatsahatra voaka raha miantraika amanaina ho ny filohan'ny holavitry ny mpitsabo eto Madagasikara. Misy ny arifanina rehetra amin'ity lalàna ity raha ny fanazavana ankilany mpiantsehatra maro ihany koa no tsy mankasitraka ity tolo-dalàna ity. Miteraka resabe sy fanehoan-kevitra maro eny anivon'ny fiarahamonina sy ny tambazotra an-tserasera ankehitriny ilay tolo-dalàna naroso ny solombavambahoaka Masgola Mali momba ny fahafahana manatsahatra voaka raha miatra amanaina izany. Mpiantsehatra maro ihany koa no tsy manaiky ny isian'ity lalàna ity fa mandany famonoana na miendriky ny inona na miendriky ny inona. Ny zazamboka ihany koa ny kristiana toy ny fiangonana FJKM sy ny fiangonana katolika ary ireo fiangonana zandry ny sasantsasany. Tsy vitsy ihany koa ireo solombavambahoaka no tsy handany ity lalàna ity tahaka ny solombavambahoaka Ania izay naneho ny heviny fa mitsipaka tanteraka ity tolo-dalàna ity. Matoa nisy lalàna lanina tao anatin'ny antenimieram-pirenena ny momba ny violence basée sur le genre izay miaro ny reny sy ny zaza indrindrindra anatin'ny herisetra ara-batana zany hoe ny viol dia izy dika an'izany satria hoe any amin'ilay fototry n'ilay problème mihitsy ny tokony jerena ahoana no tsy ny viol tsony eto amin'ny tany sy ny firenena faravarana io misokatra ho an'ny fampiroboroboana ny fanalanjaza satria ny fanalanjaza famon'olona legal zavatra ratsy melohan'ny firenena malagasy satria ao anatin'ny lalam-pandrenany dia manana zo iaina olombelona tsirairay. Nanamafy ny holavitry ny mpitsabo eto Madagasikara androany fa efa lalàna efa saika mipetraka maneran-tany ny ITG na ny interruption thérapeutique de la grossesse. Ny ITG no heken'ny holavitry ny mpitsabo raha ny fanazavana fa tsy ny interruption volontaire de la grossesse. Tana ny fahafahana manatsahatra voaka raha ny fanazavana raha miantraika amanaina izany. Tsy maintsy asiana lalàna satria ny lalàna hatramin'izao dia le article fito amin'le 10 sy telonjato ny code pénal izay manjara tanteraka amin'ny fanalanjaza n'inona antony. Zany hoe io article io ny code pénal io zany dia tsy miteny velively hoe rehefa thérapeutique dia azo atao. Zany thérapeutique zany ohatra hoe diabétique ka misy fahasarotan'ilay reniny, manao insuffisance cardiaque, manao insuffisance rénale, grossesse extra-utérine, molydatiforme, reny rehetrarehetra dia hiteraka zavatra azy na mety hiteraka hatramin'ny fahafatesan'ilay reniny ka tsy maintsy misy fepetra raisina. Raha momba ny médical indray zany hoe noho ny antony arak'ilay zaza efa hita zao amin'izao fotoana izao fa mandroso be ny fitsaboana efa hita mialoha fa tsy misy atso-doha ohatra ilay zaza anencéphale na misy fahasaponana maro be izay tsy efa fantatra mialoha fa tsy havelona azy
dia nampidirinao koa zay resak'izay farany misy antony hafa zay mbola mampiady hevitra be anefa azo jerena ihany ary azo dinihana mihitsy inona azotsika toy ny antsazo atao ny vokatry ny fanolanana mba hitanay mpitsabo ohatra fa raha ankizy 12 taona zany hoe voanomboka amin'ny pubertéany izy voan'ny fanolanana mitondra voaka ngamba mba misy antony ihany kosa hijerena zany isaky ny tranga zany fa tsy ampitovizina daholo ny rehetrarehetra. Ho an'ny olavitry ny mpitsabo eto Madagasikara, resaka fitsaboana no apetraka amin'ny fametrahana ity lalàna ity fa tsy araky ny hevitra vozana ankehitriny fa fanomezana vahana ny fanalan-jaza ka tsy miditra amin'ny lafiny fivavahana sy ny kolontsaina malagasy ny olavitry ny mpitsabo amin'ny fisiany ity tolo-dalàna ity. Efa misy ny arofanina rehetra ao anatin'ity volavolan-dalàna ity raha ny fanazavana trany. Ao anatin'ny volavolan-dalàna dia efa ao daholo koa nefa ireo arofanina rehetra. Ohatra amin'izany zany hoe dokotela 2 na 3 no manolotra n'ilay volavolan-kevitra zany hoe atao le fampitsarana le voaka dokotela 2 na 3 zany no manao an'izay aloha. Faharoa nanaiky ilay reny ny consentement éclairé. Fahatelo efa misy lisitra reo hoe reto aby ny aretina azo atao amin'io. Faefatra misy ny hevitry ny mpitsara ao anatin'ilay izy. Ataoko zany fa ao daholo arofanina rehetra tsy dia tokony isy angamba ny ady hevitra be dehibe le izy fa dia izay apetraka hoe medikaly terapeutika no antony nanaovana ny volavolan-dalàna io tena tsy mijery mihitsy izay lafiny akoatran'izay zany. Tsy aivana fa efa tamin'ny taona 2014 no efa namolavola ity tolo-dalàna ity ny ampiasehatra maro samihafa izay niaran'ireo mpiantsehatra maro teo ny olavitry ny mpitsabo eto Madagasikara, ireo collège malagasy des gynéco obstétriciens ary ireo mpiantsehatra avy amin'ny firaisamon'ny pirenena. Izay mahakasika fa dia andrasana moa zany any mety ho fankataovan'ny gouvernementa ny handinihana ity volavolan-dalàna ity eny anivon'ny anteny miram-pirenena sy anteny miran-dola fa lafomba vao hafa manome 27 ora ny fitondram-panjakana malagasy hamahana ireo namany misa 3 izay neditra ponjavonjo maika izay voaroroy mahakasika ny raharaha famotsiana omby alatra ny eo anivon'ny syndicat ny dokotera vétérinaire eto Madagasikara. Antsova araka izany no ataon'izy ireo mba hijerevany ny fanjakana ny mahakasika ity toedraraha ity. Fantatra ankehitriny fa vétérinaire miisa 3 no nahiditra ponja vokatry ny famotsiana omby alatra. Ny iray any Antsalova, ny iray any Farafangana ary ny iray fahatelo any Befandriana avaratra. Misy ny fioaram-pe fataony tompona ndraiky mpanjakana eny fotony raha ny nambarany syndicat. Miantso voalohany indrindra ny gouvernementa malagasy handray ny andraikitra tandrify mikasika ny fampiarana ireo didy amandalana manan-kery eto amin'ny firenena mikasika ny asana vétérinaire zay hita sy tsapany syndicat dokotera vétérinaire fa misy fioaram-pefy ataon'ireo tompona ndraiky mpanjakana samihafa eny fotony ary mitarika fisaborovorona eo amin'ny fampiarana izany ka mahatonga ny fampisaborana tsy amin'ny antony ireo vétérinaire sanitaire manatanteraka asa-panjakana na ny raha anazy toraka izany eny koa ny saborovoro misy eo anivon'ny asa vétérinaire ateraka izany mpitahiry ny kasisempanjakana ministry fitsarana handray fepetra mpamotsotra tsy misy atakandro ireo izay noizana amin'ny teresaka famotsiana alatromby ity ary ampiatra ny rariny sy ny hitsiny araka lalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny firenena. Ankoatra ireo tsy anjarany vétérinaire velively ny manambarina na omby alatra na tsy ny omby iray fa ny fanamarina ny fahasalaman'ny biby ihany no andraikitra izy ireo raha ny fanazavana. Araka ny note circulaire menanareo dia mazava be zay eo amin'ilay fanambaranay dia taky zay ny fampiarana tsaka sy andafany voalaza atao anatin'ny note circulaire. Ny note circulaire dia mametra mazava hoe rehefa eo ampelantanany toko eo ampelantanan'ny vétérinaire sanitaire ny fiche individuelle de bovin dia adidiny mametraka ny soneny amin'ny faritra misy any hoe vita vaccine lay biby zay dia ampy fa matoa zany tsy misy an'izay dia any andohany any misy mitohana
any andohana andrasana araka izany ny fivoariny toedra raha manoloana ny fitanana amponja ireto veterinera miisa 3 izay voaroiroy amin'ny famotsiana mombialatra ity. Andrasana araka izany ny mety ho fanapahan-kevitra mahakasika ny toedra raha iny izay ho tanterina aminao eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV FM ihany fa lafim-baovao hafa amin'ny herinandro avy izao fa 7 ny volana oktobra no tapitra ny fotoam-piasan'ireo mpikambana eo nivony seny teo aloha ireo malohany io ny farana tamin'ity androany ity ihany koa ny fahafahana manatitra ny antota-taratasy ho an'ireo izay maniry fompikambana eo nivony barao maleo tena amsahana ny fifidianana ny seny etsy alarbi isan'ny fantatra fa ho isan'ny kandida amin'izany ny filohan'ny KMF Knoe avy amin'ny Friaramon'ny Pirenena. Onona saina no mitondra antsika ny Antsipriana izay. Nahatra 3 andro ny fahafahana manatitra antota-taratasy ho an'ireo izay teo mpikambana eo anivony senina ny vomera maleo tena amsahana ny fifidianana. Ny farana tamin'ity androany ity izany ka isan'ny tazana teny amin'ny fobeturan'ny seny alarbi nanatitra ny antota-taratasy firotsahako fidiny ny filohan'ny KMF Knoe isan'ny solotena avy amin'ny Fiaramon'ny Pirenena. Na dia eo raha ny fahitana hoe be dia be ny lalàna tokony alamina ao anatin'ny fifidianana na ny lalàna amin'ny feny fifidianana sy ny référendum na ny lalàna amin'ny feny seny indrindrindrindra ilay didy mpifanjakana izay fampiarana n'io lalàna teo io misy zavatra betsaka ny tokony ho alamina ao anatin'ilay izy fa io aloha ny lalàna misy dia misafiditsika izany hoe anao sa tsy anao dia izahay ny safidiny hoe aloha andao anao fa andraikitra raisina ho an'ny firenena io dia ao anatiny mizaka manatsara fa tsy ampy ny miresaka fotsiny aty ivelany. Tsy mety ny ataontsika ary hitarika sy anatsaratsara koa an'izay efa nety. Izay zany no tanjona ny tiantsika atao ty. Isy ny tatitra tao amin'ny Fiaramon'ny Pirenena momba ny zava-misy ny anivon'ny seny raha ity filohan'ny KMF Knoe ity no lano isolotena azy ireo. Ny tenany izay nangatahany rafitra hafa ihany koa saingy nanda raha ny fanazavana. Izahay eo anivon'ny KMF Knoe dia tsy teo redevable afa-tsy amin'ny société civile. Rehefa tendren'ny filohan'ny République ianao izany hoe solotena filohan'ny République dia tsy maintsy ihany ianao no manao compte rendu. Tendren'ny Sénat ianao dia manao compte rendu ihany, tendren'ny Assemblée nationale ianao dia manao compte rendu ihany, tendren'ny ACC dia ohatr'izay ihany koa ny Cour suprême. Fa rehefa ny société civile no nanendrenao dia aty amin'ny société civile ianao no manao compte rendu. Izay hatramin'izay nisy ny CNT sy hatramin'izay nisy ny CENI tsy nisy. Tsy nisy an'izany solotenana société civile hoe commissaire électoraux avy amina société civile ka nanao tatitra ho ana société civile zany. Zay zavatra zany raha izahay ny tafiditra ao tsy hoe tokony atao fa tsy maintsy atao. Rehefa tsy anao an'izay dia mametra-pialana. Dia misy mihamafy koa zany ny fifampitam-baovao dia tsy misy tsony zany hoe tompotrano miono izy ny fomba fiteny mikiono dia manao resaka tsy mitombona. Tsy ivona misy safity ireo mpikambana eo anivon'ny seny iray avy amin'ny filohan'ny Pirenena, Parlemanta, Cour suprême, olafitry ny mpisolo vava, mpanao gazety ary roa kosa avy amin'ny Fiaramon'ny Pirenena. Andrasana araka izany ny anaran'ireo izay natolotra ireo androm-panjakana sy rafitra tsy miankina ireo ka natolotra ny komite ad hoc. Ireo mpikambana eo anivon'ny seny ankehitriny izay nandray ny asany ny volana oktobra 2024 raha tsy haivona ary ho tapitra ny zoma 20 oktobra izao ny feptom-piasany. Mitoetra ny fanenjena ireo mpiarony zon'olombelona eto Madagasikara hoy ny firaisamon'ny Pirenena. Manoloana io manaitra ny fitondram-panjakana izy ireo noho ny fitarazoan'ny fandiniana ny volavolan-dalàna ho fiarovana ny zon'ny mpiarony zon'olombelona izay tokony handalo eo anivon'ny anteny mera amin'izao fotoam-pivoriana ara-potoana izao. Onona sainatrany no mitondra antsika ny Antsipriana izay. Mbola manjaka ny tsindry sy ny raha matahora amin'ny endriny maro samihafa mianjady amin'ireo mpiarony zon'olombelona eto Madagasikara raha nambarany solotena ny vondra ny Fiaramon'ny Pirenena. Sambava, maro antsetra sy ny tariny rehetra mananjara le isy fanara-dalàna milaza miresaka momba ny fanaran-dalàna zay zany izy indray zany no voagadra amin'ny tsisy dikany. Akoatran'izay zany misy antso-jay koa atao amin'ny mpikambana sasany koa zany ao anatin'ny Fiaramon'ny Pirenena izay tratra ohatran'izay koa zany indrindra ireo mpiasa-panjakana izay anaovana antso-jay zany eo amin'ny asany. Ho fiarovana ireo mpiarony zon'olombelona nisy ny volavolan-dalàna ny araha ny Fiaramon'ny Pirenena sy ny minisitry ny fitsarana no tontosaina ny volana maritsa lasa teo saingy very anjavony izany hatramin'izao hoy ny fanazavana. Dia efa mivoaka izy dia efa naterina tamin'ny volana avril tany amin'ny ministeran'ny fitsarana dia tsy hita ihany izay toyiny dia
niova moa zany ny gouvernemanta dia niova koa ny ministra zany tao amin'ny fitsarana dia nalefa indray koa zany tamin'ny 9 septambra hony natolotra ny tao amin'ny ministera ny fitsarana dia mbola tsy hita ihany l'izy nefa natonga n'izy nalefa tamin'ny volana avril zany dia hoe mba hivoahan'io lalàna io zany any amin'ny fitaom-pivorian'ny parlementaire volana ilay voalohany dia amin'ity nefa ezahanay koa zany ary angatanay zany takinay zany ny anafanganana an'izy mba hivoaka amin'ity taon'ity amin'ny fitaom-pivoriana zany amin'ity taon'ity io lalàna miaro ny mpiaro ny zon'olombelona io. Isan'ny voarakitra ao anatin'ny volavolan-dalàna ho fiarovana ny zon'ny mpiaro ny zon'olombelona io ny fametrahana ny rafitra mahaleotena fiarovana ireo mpiaro ny zon'olombelona na ny mécanisme indépendant ny tsy fijabany fanjakana anatin'ny fankatoavana ny mampiaro ny zon'olombelona ny fiarovana ireo mpitondra fanairana trangan-javatra na ny lanceur d'alerte ity volavolan-dalàna ity izay takiny ny fondro ny firaisamonim-pirenena ny andalovana eny amin'ny antenimera amin'izao fivoriana ara-potoana izao. Tontosa androany tao Fianarantsoa ny vohitry ny faritra Matsatra ambony ny fokonandoaparitry ny antoko malagasy miaramianga tany amin'iny faritra iny niompana tamin'ny fomba hitantanana ny sy hanatanjana ny antoko manerina ireo distrika ny fionana teo ihany koa ny fanamafisany ny asan'ireo mpikambana tsirairay avy ary ny fanavoazana ny bureau fédéraly tamin'ny alalan'ny fifidianana amin'ny maha antoko mandala ny soatoavina demokratia ny antoko malagasy miaramianga. Taoriny faritra maro izay efa nahatontosany azy. Ny tao Fianarantsoa reny vohitry ny faritra Matsatra ambony indray no natanterahany ny antoko malagasy miaramianga ny fokonandoam-paritra tamin'ity androany ity. Nisongadina nandritra ny fotoana ny adihevitra sy ny fifanankalozan-kevitra momba ny fomba hitondrana ny antoko sy ny hanatsarana ny rafitra isan'ambaratonga ny antoko malagasy miaramianga. Fa teo ihany koa ny fanamafisany ny asan'ny mpikambana isan-tsokajany ary ny fitadiavam-bahaolana tamin'ny alalan'ny asambômiera malona ireo olana misy eny anivon'ny fiarahamonina. Tsy maintsy manao kongresy netoko politika iray ara-dalàna zany amin'ny fotoana voafaritra atokony hanatanterahana an'izay zavatra izay dia mba fanomanana azy satria eritreretina manao an'ilay kongresy ny antoko renena dia tsy maintsy manaka ny hevitra ny namana ity fotony hoe manahoana ny zava-misy aty amintsika, manao inona ny zavatra iainantsika aty, manahoana ny antokontsika aty amin'ny toerana dia ny fampizaran'izay zahay androany teo nilaza ny zava-misy, nilaza ny mombamomba n'ilay antoko dia izay zavatra izay zany no hoentiny any amin'ny bureau politika hijerena andraisana ny fanapahan-kevitra satria eranosy zany dia samy nanao an'io assise io. Notanterahina tamin'ity androanyity ihany koa ny fifidianana ireo bureau ny antoko malagasy miaramianga ho an'ny faritra Matsatra ambony ahafahan'ireo mpikarotra ity fotony manomana ny kongresy nasionaly ka hitondran'izy ireo ny heviny. Nametraka defi maromaro zahay, voalohany anatin'izany ny hoe fanamaroan'isa ny mpikambana. Izay zany ny anankiray. Ny anankiray faharoa ankoatra ny hoe fanamaroana isa dia fampiomanana sahady ary fiomanana hoe ny fanaovana politika dia fakana fahefana saingy amin'ny alalan'ny fifidianana. Ka miomana hiatrika fifidianana zany ny antoko rehefa vita ilay fanamaroana isa. Ary aorianan'izay moa dia le hoe ilay fomba fiasa en interne na hoe ato anatin'ny tokantrano, ahoana ny hanatsarana azy, ahoana ny hanamafisana azy, ahoana ny ahafahana mampiray ny hevitra rehetrarehetra manambatra ny force efa misy hitazomana ny tanjaka efa misy androany ary hampitomboana azy misimisy kokoa ho an'ny rabitsy. Faritra maro nefa natontosana izao fokonandoam-paritra izao ary mitohy ary amin'ny faritra maro mandirana Madagasikara izany. Falafomba vao politika izay hatrany nitsoka ny Madagasikara nandalo tao Mayotte ary niazo ny La France ny Premier Ministre teo aloha Ravelonarivo Jean raha toka nomelo ny fitsarana 5 taona an-tranomaizana. Ino nambaran'ny télévision La Première ao Mayotte tamin'ity androany ity. Ny Premier Ministre teo aloha izay tompon'ny orinasa nampiasaina nanodikodana ny volam-panjakana ka namoa ny fitsarana didiny 7 ny volana septambra lasa teo. Gaëtan Ndretsilavo no mitatratsika ny andinindin'izay.
raha ny nambaran'ny Mayotte la première androany ny alina avy ao Mayotte hiazo an'ny Frantsa omaly ny Premier ministre teo aloha Ravelinarivo Jean. Ny 9 oktobra lasa teo ity farany noho nigatona antsokosoko tao Mayotte rehefa niaraka tamina vedety iray. Nambaran'io televizionnao Mayotte io fa nanana visa mandritry ny telo taona no karakaraina teto Madagasikara ny Premier ministre teo aloha izao nitsoka hiazo an'ny la Frantsa izao. Efa vao manamelo avokoa ny zavatra rehetra sy izao fitsoahana izao raha ny fanazavana ka samy nilaza ho tsy nahafantatra izany na ireo tompona ndraiky mpanjakana malagasy na ny préfecture ao Mayotte. Nandritra ny fivainianany tao Mayotte tao amin'ny hôtel Maharaja ao Mamoudzou no nahitana azy. Mety hisitaka ny Suisse ity Premier ministre teo aloha ity raha ny nambarany io televizionna io hatrany. Raha tsy ahivina isan'ireo voasarignitra tamin'ny fanodikodinam-bola teo anivon'ny CNAPS ny Premier ministre teo aloha Jean Ravelinarivo. Izy no tompon'ilay orinasa nampiasaina hanodikodinana ny volam-panjakana. Ny 17 septambra lasa teo no nivoaka ny didy nanamelo azy 5 taona an-tranomaizina ka izao izy tavavoaka any ivelany izao. Fanontanina ilambalina ihany koa ireny satria mitsoka avy eto Madagasikara nefa misy any didy fampisamborana. Fa mialohan'ny rosotsika anatin'ny dokavarotra ho fanamafisana ny ady atao amin'ny Covid-19 dia misy ny fanentanana ataon'ny ministera tompona raikitra amin'ny fanaovana vaksiny. Hetsika izay nampitondrena ny lohateny hoe ndao hanao vaksiny. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Miarabantsika hatrany manana didy isika tsirairay amin'ny fanapahana ny roim-pifindran'ny coronavirus hiarovana ny tenantsika sy ny manodidina antsika. Ny fanaovana vaksiny no fomba iray ahafahana manao izany. Koa mbola anohy ny resaka fanaovana vaksiny amin'ny ady amin'ny coronavirus hatrany isika eto. Toy ny any amin'ny firenena efa andalam-pamongorana ny coronavirus dia misy karazany vaksiny nampiasaina sy ampiasaina eto Madagasikara amin'izao. Ao ny indray mandeha ny tsindrona atao na dose unique ary ao ny vaksiny misy tsindrona faharoa na double dose. Ity double dose ity no tena horesantsika eto satria raha tiana tena andaitra tsara ny vaksiny izay atao dia mila ataontsika ilay deuxième dose na tsindrona faharoa zany. Tsy misoratra anarany intsony fa entina avy hatrany eny amin'ny toeram-panaovana vaksiny akaiky anao na vaksiny Odrom io na CSB ilay karatra nomenanao tamin'ny fanaovam-vaksiny andiany voalohany sy dika mitovy kara-panondronao. Dia atao ny andiany faharoa ny vaksiny dia izay n'aiza toerana voatokana fanaovana vaksiny andiany faharoa hanatanteranao azy. Ary afaka mamita ny fatra faharoa hatrany ianao na tsy hita aza ny karatra. Raha feno ny fatra roa amin'ny vaksiny Covishield, izany hoe mielanelana 12 herinandro farafahakeliny tsindrona voalohany sy faharoa natao dia azo hery fiarovana feno ilay olona nahavita izany. Ampiasaina-pahasalamana dia izao namitana ny vaksiny faharoa izao. Izany no antoka ny fiarovana tsy ho tratra ny coronavirus. Indrindra ny tanga misy fahasarotana ihany koa. Zao tsy hanana olana sy aintsony amin'ny fanatanterahana ny asako. Izany ka olom-pirenena mahafantatra ny tombontsoa ho an'ny tenany sy ho an'ny hafa. Tsy ireo mpiasa amin'ny fahasalamana irery ihany no tokony hisitraka ny fatra faharoa amin'ny Covishield fa ireo rehetra nanao ny fatra voalohany. Ohatra raha resaka baolina kitra, ho tompon-daka ve ianao raha voafaritra hoe match aller retour no mamaritra ny fandresena nefa match aller ihany nataonao? Anjaranao no mandinika e. Aloha nagnano vaksiny fatra roe araiky voalohany natao tamin'ny farany volana Jolay 2024 ary niany nagnanaovako an-tsitrapo nagnanaovako izay satria manana didy zaho amin'ny ady atao amin'ny coronavirus sady fiarovana zaho ary ianao ke. Tsy aivina fa ny fanaovam-vaksiny dia isan'ireo fihetsika fototra voizitsika ao anatin'ny hetsika be miray ka aleo manao vaksiny maimaim-poana toy izay lany vola mankarena amin'ny fitsaboana ny coronavirus. Andao ary sakanana ny fiparitahan'ny coronavirus eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fanaovam-vaksiny amin'ny fatra feno toy izao hatrany koa nefa ny fanajana ireo fepetra sakana. Mandra-piona ary miandry anao ity zahay e. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Izay no mamarina ny tapany voalohany tato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao. Sy antovetivetsika ao anatin'ireto dokavarotra ireto dia verineto indray ao anatin'ny tapany faharoa.
Profite à fond de ton univers. Profite au maximum de tes matchs préférés. Et sois parmi tes super-héros. Suis tes meilleures émissions. Pendant Halloween et les vacances de Toussaint, laisse-toi tenter. Du 20 au 31 octobre, le décodeur Canal+, avec son kit complet et le bouquet Évasion sont à seulement 60 000 arrières. Profite de tes meilleures chaînes Kids, Novelas, films et sport. En plus, l'installation est offerte. Alors, n'attends plus. Les bébés sont surtout connus pour leur sourire. Mais quelle est la source de ce bonheur ? Molfix. Les couches Molfix sont ultra secs grâce aux cellules super absorbantes qui absorbent les liquides jusqu'à 30 fois leur poids. C'est pourquoi il n'y a pas de fuite et les bébés n'ont pas de rougeur. Ainsi, les bébés et les mamans sont tous heureux. Essayez Molfix et rejoignez notre mouvement de bonheur. Oh, encore panne de courant? Arrêt de production? Arrêt de chantier? Et même plus? Pour tous ces problèmes d'énergie, notre solution, les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA. Garantie 1 an, SAV de qualité. Fini les coupures, soyez autonome. Batimax. La qualité au meilleur prix. Isy fiovana goavana ao amin'ny ABC. Amin'ny 9 oktobra ho avy zao, ahitana lalao sy tombola ary karazana tolotra tsy ampoizina. Ho avy tsy ho ela. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi. Mba hiarovana ny tontolo iainantsika ary io eny amin'ny toerana voatokana ho amin'izany ny fako. Ny zavatra rehetra ain'Andriamanitra tao. Ny zavatra rehetra ain'Andriamanitra tao. Tout est possible avec Dieu. Na renina izy nandritra ny 5 taona, zany hoe sofiny akavia tsy nandre nandritra ny 5 taona, ary amintsika amin'teny zao nandre le sofiny. Nanomboka tamin'ny taona 2013 zany izy dia tratrany AVC dia tsy afaka nandeha ny tongotra. Fitombavaka lehibe iarahanao amin'ny fiangonana evangelika Chainy etsy amin'ny Collégium Atsonjombe Analamahitsy. Ny asabotsy 7 ny volana oktobra ho avy zao manomboka amin'ny 7 sasany maraina mandritra ny tontolon'andro. Hitondra ny tenin'Andriamanitra sy hivavaka anao amin'izany dia ny lehilahin'Andriamanitra Bishop Patrick Andrianarivo. Iteny fotoana andraisanao sy ahitanao herin'Andriamanitra mahery vaika hanova ny fiainanao, hanasitrana ny aretinao, hanao fahagagana izay tsy takatry ny sainao. Ny zavatra rehetra ain'Andriamanitra tao. Iariderantsika amin'izany Pepe Chainy Jones Band. Tongava maro fa tsy afaka ny siova ny fiainanao, tsy mitory tsy misy provy izany. Mienatra amin'ny 10,700 pejizao ny tany Zanabola raha indrambola ato amin'ny Baobab Bank Madagascar sady maimaimpona ny sarany fikarakarana ary araotsy ary ireo tombotsoa maro be ahafahanao manatanteraka sy mampandroso ny vinanao. Voakasika avokoa ny sehatra asa rehetra, ny fitaterana, ny fahasalamana, ny mpiasa birao, ny fianarana, ny varotra sy ny sehatra maro samihafa. Manatona ary ny maso-evo Baobab Bank Madagascar fa aingana dia hivoaka ny volanao. Baobab Bank Madagascar. Banque et bien plus. Hitako ny lalana hoe akaiky io courage là Dole si verna
Efa loha oui. Ben lavitra loatra efa maizina ny andro. Ao lesy ben. Tiagno, mazava, misy jiro. Aty akoho daholo, angany lesa. Izy ireo. Mandroso aty mazava. Mazava be atao aminareo Normal zany fa iaho mampiasa balika ao masisa. Homme 600, jiro antona roa, jiro tuba roa, ary jiro misy détecteur de mouvement iray. Ary mbola misy fahitalavitra 32 poussage de koa. Mbalik, mamiratra no aviko. Azafady kely ange tena tsy manofy ianareo ka. Azo atao tsara ny mametraka ny popon-drano sy kabone ary toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batanareo olona manana fahasembanana sy vehivavy, indrindra ireo bevoka ka tsy anjera na iosina anaty loto mankarary. Afaka hiasa sy hianatra ara-dalàna ianareo raha mifanaraka amin'ny filanareo marina ny fotodrafitrasy. Ry namana manana fahasembanana sy ianareo vehivavy, takio ny zonareo hisitraka rano fisotro madio, kabonety mombana ary toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batanareo. Ry manam-pahefana isan-tsokajiny andraikitrao ny mametraka paikady sy teti-bola ahafahan'ireo olona manana fahasembanana sy ny vehivavy, indrindra ireo bevoka hisitraka rano fisotro madio, kabonety mombana sy toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batany. Il existe un super pouvoir que nous avons tous. C'est le rire. Le rire nous aide au quotidien. Le rire nous donne la force de combattre l'adversité. On est tous égaux grâce au rire. Le rire nous permet de voir le monde différemment. Alors oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Profite à fond de ton univers. Profite au maximum de tes matchs préférés. Et sois parmi tes super-héros. Suis tes meilleures émissions. Pendant Halloween et les vacances de Toussaint, laisse-toi tenter. Du 20 au 31 octobre, le décodeur Canal+, avec son kit complet et le bouquet Évasion sont à seulement 60 000 arrières. Profite de tes meilleures chaînes Kids, Novelas, films et sport. En plus, l'installation est offerte. Alors, n'attends plus. Tafaverina eto amin'ny tapany faharoa ny fotoana ny fampalalana vao isika. Mbola mamerina ny fankasitrahana trano ho anao any an-tokantrano any ary mbola manasanao anaraka ny fotoana ny fampalalana vao hatramin'ny farany. Lafiny tsy fandriam-pahalemana no entsika anomboana zao tapany faharoa izao nitondra sorbaventy nanao etsika fanerana ny mpitondra fanjakana fobe ny mponinao mainty rano no ny firongatry ny asandalo sy ny fanafiny amin'ny tapedina. Tatitra diso no azo ny mpitondra fanjakana ambony ho izy ireo ary tsy marina ny filazana fa milamina ny faritra melaka. Mangataka ny mpitondra ihany koa izy ireo hijery fotony tena zava-misy marina araka izany ny mponina any amin'ny faritra melaka iny amin'izao fotoana izao. Gaëtan Ratsylavohery no mitondra antsika ny antsiprian'izay. Tsy mijanona amin'ny vakitrano sy ny alatrombintsony ny mpanao asa ratsy sy ireo dahalo ao ambony vohitry faritry melaka, miroso amin'ny fandatrana sy famonoana izy ireo ankehitriny. Ao Tanambao SPM, tokantrano iray no nitafian'ny dahalo. Lehilahy iray no voatsatoka-antsy teo amin'ny lohany, vehivavy iray no voatsatoka antsy ihany koa teo amin'ny lamosiny. Irandreo tsy enina mihitsy fa reo tonga dia mitsofoka amin'ny chambre ny zandriko sy vady mitondra bajajy iny. Fanaka izay tokony ho alaindreo zany reo. Dia mamako amin'izay nahitandreo mitsilo torche dia nantany mamako iza io dia tsy namaly reo za io namaly moramora dia niteny mamako hoe mpangalatsy nareo. Dia nandrony dia zay za vao taitra amin'ny fandrinako. Za taitra iny kaefa misy raika akaiko koa fa tsy haiko hoe raika avy tokotany sa le nifankahita tamin'ny mamako tao iny nitabataba io. Za nandroto iny amin'izay tonga dia nilefa moa iny nivoaka amin'ny varavarana chambreko iny dia taitra amin'izay le vadiny zandriko iny do dia voasakany do teo amin'izay nifanjevy tao amin'izay nery zareo roa dia kaiky amin'izay taoko fa kaiky anankiroa tafara tao re tatokotany tao kay misy anankiroa niditra reo avy any
dia tsy tamiko amin'izay nahita an'ilay vadiny zandriko iny mifanjevy tamin'ny zareo tao dia nanantona andreo dia latsako manko no antsindreo zay dia noraisiko kaiky hitandreo za nandray anazy iny dia nitsatoandreo antsy amin'izay dia aveo zany taritaritin-dreo mivoaka ny tokotany dia nitsatoandreo ndraiky rehefa tonga tokotany io dia lasa nilefa jiaby reo. Lasa avokoa ny firavaka sarobidy, finday sy ny vola rehetra tao an-trano. Raha ny fanadihadiana natao teny amin'ny hôpitaly, misa 9 na 7 isaky ny herinandro no maratra noho ny asandahalo raisina an-tanana. Izany hoe tsy maintsy misy olona maratra isan'andro. Na io ataony dahalo na le resaka fanafihana trano. Rejerena zao tato anatin'ny herinandro dia misy 9 zany ny trangan'izay resaka accident zay. Ary ny 5 amin'ireo zany dia asan-dahalo ary ny iray moa accident de circulation. Zany hoe tao anatin'ny herinandro zany rehefa atao moyenne dia saiky misy kara isan'andro ny trangana fanafihana ataon'ny dahalo zay misy miteraka faharatrana ka tafiditra aty amin'ny hôpitaly. Noho ireo antony ireo, tsy tana intsony ny mponina ka ny lahatra, ny lanja sora-baventy manao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana Foibe. Azafady tsy famonjana fanjakana tsy fanapahasobolareo ataonay eto zao tao fanambarany président mijaly zahay amin'ny tsofandram-pahalema ty mijaly agnatin'ny faritry ny melaky aby ampoliano dina alaminy soa. Misy sandary, misy polisy sy miaramila ao mainty rano, saingy tsy mahasana ny filaminana izy ireo raha ny fitaraina ny mponina hatrany. Antony nangatana izy ireo ny amerenana ny dinany melaky Tsimpoly. Ary eto zahay vo mitsika mitondra eto tranavaha mitolika aminareo zahay ty dinany melaky Tsimpoly ty dictionnaire-ny faritsy ty tsy haiko amin'ny faritsy ny avianareo any ty nanae. Ary eto zahay miangavy anareo mitsangana ambarao ny vahoaka ny mainty rano ty dinany melaky ty fa nipoananareo sa tsy nipoananareo. Laha nipoananareo ambarao anareo ahafahanay mangataka azy amin'ny président république hoe président mohao dinanay avereny. Raha iazo ny kianja malalaka fanaovana kabary ireto mponina ireto, nosakana ny préfet sy ny mpitandro filaminana ka teto anolohan'ny bazary no naneho hevitra. Afatra iray no nitambarany rehetra teto, niverenan'ny filaminana ahafana miary sy mivelona. Teboka lehibe amin'izany ny famerenana ny dinany melaky Tsimpoly. Noho ny mety akarany Abantsiranana ho 20 isanjato raha toka 10 isanjato zany amin'izao fotoana izao, nanao fanerana ihany koa ireo orinasa mpanao savony ao amin'ny renivohitry ny faritra Vakinankaratra ao. Tsy ho vita intsony ny asa amin'ny 20 isanjato io ary izay takina amin'izao fotoana izao raha ny namaran'izy ireo. Anisan'ireo entana voasikazo tena ilain'ny vahoaka malagasy amin'ny andavanandrom-piainana ny fanjifanany savony. Maro ireo karazana savony hitantsika eny an-tsena eny. Misy amin'izy ireny no nafarana avy any ivelany ary tsy mandoa Abatseranana amin'ny alalan'ny fifanakalozana ara-barotra eo amin'ny Madagasikara sy ireo firenena ao anatin'ny Komeza. Ankilany kosa ireo savony vita eto toerana izay ataon'ireo orinasa malagasy. Manoloana izany indrindra dia manao antsoavy sy fitarainana ireo orinasa mpanao savony eto amin'ny faritra Vakinankaratra amin'ny mety ekarany etraloha amin'ny Abatseranana na ny droit de douane eto Madagasikara. Ny tena angatanay indrindra amin'izao fotoana izao satria araka ny resaka dia ho ampiakarina 20% le izy. Tsy ho vitanay société madinika intsony ny anao ny asa amin'izay 20% zay fa tena potika tanteraka zany ny orinasa miaraka amin'ny mpiasa ao aminy. Dia zavatra angatanay sy amafisina androany amin'ity andro androany ity zany dia ny taxe ny douane dia mbola mijanona tokony ho 10% foana fa tsy ho asondrotra mihitsy. Fa raha misondrotra io zany dia maty ny mpiasa rehetra ao anatin'ny usine dia torak'izay koa ny usine tsisy ny nazony atao. Amafisina eto ny fitazomana ny droit de douane ho 10% fa tsy anakatra ny droit de douane io. Ny fifanakalozana ara-barotra amin'ny Komeza sy Madagasikara no tokony ho jerena akaiko ireo tompon'andraikitra eo anivon'ireto orinasa mpanodina savony ireto fa mamono ny orinasa malagasy. Ny taxe aloha zany dia tena hoe 10% zany azy efa sarotra. Ny filohampirenena dia milaza fa hoe
ny fanarenana toe-karena ary iarahantsika malala amin'izao fotoana dia fananganana industria sy ny fanampinana industria ka raha mampiakatra ny taxa isika dia mamono zany ny industria malagasy izay mampiasa malagasy anarivony maro satria 7 ny usine na ny société izay mampiasa ny reto bondion reto anaovana savony puis les produits importation izay afaran'ny orinasa eto Madagasikara ity dia 0% ny taxe satria anatin'ny pays comeza dia raha sanatria ny vava zany ka miakatra io taxe io dia tsy afaka hamokatra tsony ny usine BTB 7 eo zany eto Madagasikara dia tsy maintsy savony importé avy any ivelany zany no ampiasaina eto Madagasikara zakan'ny olona ve zany amin'izao situation ihany antsika izao dia izay ngamba no anaovana antsoavo hoe mba jereva ny fanjakana sy ny solombavam-bahoaka raha mba hijanona amin'ny 100 fa maty ny malagasy indrindra amin'izao fahoriana iainantsika izao mbola sanatria koa ikatona daholo ny orinasa mpamokatra savony eto Madagasikara dia ho sarotra ny raharaha. Manana ny mampiavaka azy mandeha rantany ny lambalandy malagasy ankoatra ny endrika aty ivelany mefa matotra amin'ny kolontsaina malagasy ihany koa ity karazan-damba iray ity tsy nisaraka tamin'ny malagasy zany na satria velona itafina maty hifonosana. Ny tontolo ny lambalandy indray no entina aminao ao anatin'ny fandarana alalino eto amin'ny Kolo TV raha pitso amin'ny 7:00 ndeha arahantsika ny ampahany amin'izany. mampiseho ny maha izy azy ny firenena iray ny fitafiana anaovana ary tsy lasa-danja amin'izany isika malagasy fa nanana ny mampiavaka azy ny samparitra sy teo amin'ireo foko 20 endrika iray nampisehona ny lafiny kanto eo amin'ny kolotsaina ny fomba fitafy io ho antsika raha teo eo amin'ny fiainana andavanandro manana ny toerany manokana izany na eo amin'ny velona na eo amin'ny maty hatrany amin'ny vanim-potoana ny fahampanjaka no nametraka azy ho haingo fa nanana ny toerany manokana mihitsy ny lambalandy izay ho voaboasana aminao anio. Misy karazany telo ny landy amin'ny ankapobeny, ao ny landy avy amin'ny biby, ny landy avy amin'ny zavamaniry, misy ihany koa ny landy nambarin'olombelona na ilay antsoina hoe sentetika. Maro samihafa ny karazana landy eto amintsika ary manana ny avahany amin'ireo firenenkafa isika eto Madagasikara. Manana maro isika raha ny fantatra fa misy ireo karazany vitsivitsy izay tena fampiasan'ny olona sy ny mpanao asa tanana matetika. Manana tombony lehibe amin'ny fisian'ny karazan-dandy isika eto Madagasikara. Mizara roa mazava tsara ny toerana misy azy raha ny fanazavana. Taty Merina dia saika nahena nenona landy ny olona indrindra ireo vohitra nisy andrina 5 tany ambohitra biby iray amin'ireo tendrombohitra 20 masina no renivohitra ny lamba landy sy ny lamba mena taty Merina. Ny nahatonga izany dia izao ireo taranadra biby mpanjaka arabo teo ambohitra biby sy ny taranany teo no tena nampiroborobo ny fanenomana ny landy avy amin'ny bibin-dandy sy ny rongony taty Merina fa tao alohan'izany dia landy azo avy amin'ny ala sy ny landy soavazy no notenen'ny olona efa manomboka miroborobo ankehitriny ny vokatra azo avy amin'ny landy. Nanomboka tao amin'ny 12 taona tany amin'ny faritra sy ny randafandriana faritra ny Fianarantsoa nanaovana zolony tamin'ny resaka porcine sy landy be fa tonga teto Antananarivo nanao lambalandy tamin'ny Madame Patricia. Amin'izao fotoana izao zany tena mandroso tena miroborobo satria na malagasy tsotra na malagasy na atao hoe manambola na tsy mpanambola dia mitafy lambalandy daholo mandroso be ny lambalandy satria tian'ilay tena gasy izany olona amin'izao na tanora na tontonony na lehibe ohatrany amin'ny devotra izany raha tian'izany tsontsony fa tena rehetrarehetra hitanao na andavanandro ara-potoana na fivavaka rehetrarehetra rehefa misy animation na zavatra rehetrarehetra zany dia tonga mividy lambalandy eto amin'ny daholo. Raha ny fety aman-danonana no tena nitondran'ny olona ny akanjo vita amin'ny alalan'ny landy teo aloha efa manomboka mivelatra izany amin'izao fotoana izao raha ny nambaran'ireo mpamorona lamody sehatra iray ahitana taratra ny asany sy ny kalitaon'ny lambalandy ihany koa ny tontolon'ny lamody izay efa manomboka mahazo vahana eto amintsika amin'izao fotoana izao. Manana encadreur de police municipale miisa 5 ny commune Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao rehefa nanaraka fiofanana tany anivon'ny sekoly pirenena ambony ho an'ny polisy na ny école nationale supérieure de la police. Tsy maintsy hatsaraina ho ny be ny tanàna ny Antananarivo renivohitra ny kalitao sy ny fahaiza-manao ireo polisy municipaly entina hampivoarana ny tanàna. Lena Ranefson no mitorantsika ny andinindinin' izay.
Polisy munisipaly miisa 5 no manaraka fiofanana teny amin'ny sekolim-pirenena ambony ho an'ny polisy na ny École nationale supérieure de police. Tanjona ny fampiakarana ny kalitao sy ny traikefa efa ananan'ireo polisy munisipaly. Fiofanana izay aharitra eritaona nandritra ny fifaninanana anatiny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra no nafahana ny fantana ireto polisy munisipaly ireto. Mila manana polisy munisipaly matanjaka isan'izany eo tanàna toy na New York zany na Paris. Tsika tsy miandrano amin'izay. Ilaina mafisina polisy munisipaly fa polisy munisipaly eto Antananarivo dia sambatra satria manana zoky. Ary nareo polisy pirenena ny zoky. Ny tantara moa nahatonga an'izay ary hatreto hatrizao ary mananteny izahay fa ilohy hatrany fiara-miasa sy ny fiara-mientana commune Antananarivo renivohitra ny fondana polisy munisipaly sy ny ministère filaminam-bahoaka dia itohy hatrany. Encadreur de police municipale ireo vao nivoaka ambany faneva ireo raha ny fanazavana. Raha alahatra amin'ireo mpitandro ny filaminana hafa dia manana grady manam-boninahitra lieutenant no misy ny encadreur de police. Eritaona izy ireo no eny fa eritoano ireny vita izay dingana fisedrana fianarana ny fibaikona sy ny karazam-piainana rehetra mahakasika indrindra ny tompona andraikitra ny manam-boninahitra. Dingana manaraka zany dia ny teoria fitantanan-draharaha eto anivon'ny tanàna Antananarivo sy eo amin'ny filaminana ary aorian'izay dia mbola misy ihany koa ny fampiarana eny anivon'ny reny sampan-draharaha sy fitaliavana isan-karazany reny fampiarana ny zavatra izay nianaran'izy ireo teny anivon'ny sekoly ny vato ary farana amin'ny alalan'ny asa fikaroana izy io izay tsy maintsy hotohanany ampahide mafy ihany rehefa vonona izany. Rehefa vita ny fiofanana efa misy ny asa mifanaraka amin'ny grady efa miandry azy ireo ary tompona andraikitra sy manana fibaikona eo anivon'ny polisy munisipaly. Akoatra izay, misy ihany koa ny lanonana fametrahana galona ho an'ireo brigadier major de police izay miisa 20 raha toa ka 100 izy ireo teny am-Pendohana. Tsaraina amin'ny asany ny fitondrantenany ny fahasalamany ireo agent de police rehefa mahafeno 10 taona amperinasa. Rehefa mendrika izy ireo amin'izany dia miakatra ho brigadier major araka ny siasata mifeny polisy munisipaly. No tanterana nandritran'ny 20 andro ny fiofanana ho commando teo anivon'ny foibem-pirenena fiofanana ho commando eny Ambatolaona. Ny maraina teo nisy ny fanaovana andrana ho azy ireo. Andrana izay natao hiatrehana raha toka misy mitahiraka amin'ireo toerana tsy mandry fahalemana. Ankoatr'izay nisy ny fizarana mari-pankasitrahana ho an'ireo navita fiofanana. Nambidina Ravelaration no mitorantsika ny antsipriany makasika izay. Mpiofana mahery ny fitopolo mirala no nanaraka fiofanana ho commando teto amin'ny foibem-pirenena fiofanana ho commando Ambatolaona izay anotanterana nandritra ny 20 andro. Ny maraina teo nisy ny fanaovana andrana ho an'ireo mpiofana ireto ampafantarina ny fomba hiatrehana ny famitana iraka any amin'ny toerana tsy mandry fahalemana indrindra any amin'ny tontolo ambanivohitra. Voalaza teo misy eto amin'ny foibem-pirenena marihana fa eo amin'ny 20 taona latsaka eo tena miziny amin'izao tazatsika lasa ohatr'izay ny ao amin'ny CPC satria noho ny fiaraha-miasa tamin'izy ireo nafahana nanenjana tsara ity kabila ity afahan'ireo stadiaire manatanteraka izany filatako izay. Taorina ny andrana nisy ny fizarana mari-pankasitrahana ho an'ireo vonazo fiofanana natao izao hanomanana sy fiatrehana mandritra ny ambana sy fanafiana mahery vaika ataon'ireo dahalo misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Hoany zany natrehantsika teto ny fanomezana ny brevet sy ny mari-pankasitrahana ireo mpiofana tato amin'ny premier bataillon parachutiste tamin'ny navitany izy ireo ny fiofanana aguerrissement commando teto amin'ny foibem-pirenena fifanana mpamera-mita mpanao fiverenena.
nantanterahana nandritra ny 20 andro katroka izany fiofanana izany. Izany moa no natao noho ny baiko izay nomeny ireo lehibe amin'ny fanofanana sy fanomanana ireo miaramila hiatrika ny toe-javatra izay mety hitranga toy ny ambana rehetra mety fanehatra amin'izy ireo any ampanaovana ny iraka tanterahan'izy ireo any. Ho jerena anatin'izany moa zany ny fizarana anazy ireo hiaritra ao anatin'ny arerahana, ny anoanana, ny hafanana, ny atsika ny tsy fahampiana torimaso ary ihany koa hijerena ihany koa ny fahaizana manao ara-teknika amin'ny mahakasika an'izay lafin'ny commando izay. Tsy janona treto ity fiofanana ity ary mbola isy ny andiany manaraka ahafana mampandry fahalemana eny amin'ny tontolo ambanivohitra sy eto andrenivohitra. Ity toerana ity no isan'ireo toerana ahitana mpiofana ho commando maro eto Madagasikara. Raha mahakasika famonona ankery ny tovolankely iray 20 taona tao amin'ny faritra Morondava ny 17 ny volana Oktobra 2024 lasa zay nanao fitarenana amin'ny fitondram-panjakana sy manaitra ireo tompona raikitra ambony eo anivon'ny fitsarana ny fianakaviana eritaona teorina mahakasika ity tranga ity. Cool TV Antsirabe. Eritaona katroka anio no nitrangan'ny famonoana ankery ny tovolankely iray manodidina ny 20 taona tao amin'ny faritra Morondava. Raha tsy ahivina ny tantara dia avy nanalaza fitabaka niaraka tamin'ireo mpiara-mianatra taminy ity farany no sendra nisy namono ka nitraika tamin'ny fahafatesana izany. Dia amin'ny lalandalovan'ny zandrinay io amin'ny io reo no nijanona hiandry an'ilay olona dia ilay zandrinay ny tonga avy any sy ny namany dia reo ny tonga dia nitafindra eo dia ny sisa nitafitsoaka fa izy iray no tangoronan'izy enina teo sisa tavela teo dia izy no nikapokapoindreo teo. Nisy nanao big boss dia nisy namango tavoangy dia nisy amindreo sisany namango vango amin'izay zavatra hitandreo teny bay. Enda ireo voasaringotra tao anatin'izao raharaha izao, ny roa amin'izy ireo tsy mbola hita popoka ary nefa da kosa dia nampidirina ponjavonjo maika saingy ny roa tamin'izy ireo no efa nahazo famitsora keliko. Tamin'ireo rehefa voatana tany am-ponja mbola nahazo fahafahana vonjo maika. Zay ny tena mampalahelo ny fonay satria ahinay hisy zavatra ambadika zao raharaha zao araka ny teniny navoaka andreo tao am-ponja hoe tsisy raha tsy vitan'ny vola eto ka tsy hijanona ato am-ponja ela zahay. Ka tena tanteraka tokoa zay satria tamin'ny volana marsa teo dia afaka reo nahazo fahafahana vonjo maika mitaky ny fahamarinana zahay ny fitsarana marina ara-drariny amin'izao toe-javatra tena mampalahelo zao. Ireo roa lahy izay nahazo fahafahana vonjo maika dia mangataka koa zahay ny mba hijereny fitsarana akaiky an'izao toe-javatra zao mba hiverenana izy ireo any am-ponja koa anohizany any sazy izay efa nomena azy. Tena malahelo zany zahay amin'ny zandrinay maty tsy tarary tsy talanenina fa maty finono ny finonon'ireo olona tsy mataotony. Io zanaka io tsy mba nahay niady tamin'ny olo farany zay olo tsotra izy na ny mpiara-mianatra aminy na ny mpampianatra azy tao amin'ny collège Saint-Paul Morondava tena mampantatra tsara ny toetrany Julio. Afaka manamarina an'izany koa izy ireo any amin'ny fitsarana. Zay ny tena mampalahelo. Arak'izany dia manao antsoavy sy fitarainana amin'ireo tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena ireo fianakaviana izay manana ny maty indrindra fa ny minisitra ny fitsarana ambony mba hijery manokana mahakasika izao raharaha izao. Totosa somatsara ny andro voalohany ho an'ny kodiaran-droa teny amin'ny sisy Ivato. Hetsika ahitana fifanana isan-karazana, trano eva, fampisehoana sy ny sisa ny anareo mpankafy moto ary misokatra ho an'ny daholobe. Ito raha pitso araka izany ny hetsika sy ny lalao famaranana. Fanampim-panazavana. Vita moa zany iny zany androany ny phase éliminatoire tany amin'ny resaka course na io gymkhana na course moto la plus lente na taty amin'ny moto trial tao amin'ny championnat de Madagascar ny skateboard dia tao amin'ny RC koa vita somatsara ny taty amin'ny fampiratiana moa mazava ho azy mbola mandeha dia mbola mandeha rapitso ny rapitso ny phase finale ny any amin'ny course fa mivarotra fampiratiana dia malalaka tongava rapitso amin'ny finale fa mamay be le lalao mafana be ary mampanateny zay fa ny bandy kely levanay
atao tsy maintsy atao zay azahoany zala kopy mody dia be dia be ihany koa ny participant misy catégorie surprise tsy ampozina mihitsy fa nefa hita hoe mivoatra isaky ny passage ny performance amin'ny pilote rehetrarehetra. Tontolo ny fanatanjahantena izay ihany fa ho an'ny taranja baolina kitra indray kosa niakatra eo amin'ny larana fa 7-20 ny Baren'i Madagasikara eo amin'ny filarana ao amin'ny Fédération de Race-Pyrénées ho an'ny baolina kitra ny FIFA izany. Ny fandresena izay azontsika nanoloana ny RD Congo farany teo no niakaran'ity laharana ity. Nahastoerana iray indray ny Baren'i Madagasikara eo amin'ny filaharana ao anatin'ny Fédération de Race-Pyrénées ny baolina kitra na ny FIFA izay namoaka ny filaharana ho Omaly arivo. Niakatra eo amin'ny laharana fa 7-20 amin'ireo firenena 19 ny Baren'i Madagasikara. Anisan'ny nahazahoana zao fiakarana izao ny fandresena azontsika nanoloana ny RD Congo teo amin'ny andro faefatra ny adian-toerana ho an'ny Coupe du Monde 2022. Tsy nihetsika kosa fa eo amin'ny laharana faraika amby roapolo aty Afrika ny ekipam-pirenena malagasy. Tsy niova ireo firenena roa voalohany mitarika ka voalohany amin'izany i Belzika ary Brésil kosa no laharana faharoa. Niakatra eo amin'ny laharana fahatelo kosa i Frantsa ary mbola mijanona eo amin'ny laharana fahaefatra ry zareo Italiana. Ny Lioan'ny Teranga avy any Sénégal kosa no mitarika aty Afrika. Ho an'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena no entsika anakatona ny fotoana ny fampalalamo vao tompolasy tokovavy ny zomba teo no nampitandrina ny Joe Biden ny ry zareo ao Chine taoriny ny fanambarana nataon'ny filoha amerikanina izay nanamafy fa vonona ny hiaro ny Taiwan raha tafika ny firenena raha misy fanafihana nataon'ny tafika sinoa fanadidina eo amin'ny sariny France 24. Niteraka olana lehibe eo amin'ny firenena Sinoa sy Amerikanina hatrany ny rara Taiwan hatramin'izao. Amin'izao i Pekin no nampitandrina ny Washington na manoloana ny mety fitsabazabahana misy avy any ivelany amin'ny tsisy fifandonana ity. Nambaran'ireo tompon'andraikitra ao Pekin fa tokony hitandrina hatrany i Amerika manoloana ny rara ao Taiwan. Taona ratsy ho an'izareo Taiwan izany fanambarana izany hoy izy ireo. Valan'ny fanambarana nataon'ny filoha Amerikanina Joe Biden ny alaka misy lasa teo izao fanambarana nataon'ny tompon'andraikitra ao Pekin izao. Nambarana nandritra izany fa vonona anampy ny Taiwan ara-miaramila ny fireneny raha misy ny fanafiana ataon'ny tafika sinoa. Fanambarana izay tsy napozina raha toka firenena nametraka politika miavaka tamin'ny Taiwan i Amerika hatramin'izay. Dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no etoko manakatona ny fotoana ny fampalalama vao tamin'ity anio ity ankasitrako ianao tena an-tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany. Metraka ny veloma mandrapitafa samy ota injanahary atsika jiaby. Mirary farany herinandro mahafinaritra ho atsika jiaby. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi. Kiri vous a présenté Nivavo. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un animé par la passion.
guidé par la Technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.